Mbola ao anatin'izay tontolon'ny fampianarana izay ihany koa no andraisantsika vahiny amin'ity takariva ity. Andriamatoa Ranjatoery Arilala, mpampianatra ny taranja tantara sy geografia. Miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Miarabanao koa Andriamatoa Njakandriamanana ary miaraba ny mpanaraka ny vaovao ny mative amin'izao takariva izao. Atao hoe endrika tsisy vina maro tsony ngamba Andriamatoa Ranjatoery, efa 30 taonany maro zay no nafantarana azy teo amin'izay tontolon'ny fanabeazana izay. Andriamatoa Ranjatoery, herinandro eo sisa dia ho avy ny ataontsika hoe fanadinana baccalauréat, ataontsika amin'ny ankapobeny zany. Inona fa manana atolotra ho an'ireo mpianatra indray ianao amin'ity ariva ity? Marina tokoa ny voalazanao raha ny mitety andro dia amin'ny herinanio no manomboka ny fanadinana baccalauréat ho an'ny sokajy ankapobeny, ny sokajy A, C ary D. Amin'izay mahakasika ny tantara geografia izay taranja ampianariko dia heverina fa manana ny toerany ao anatin'izany fanadinana hatreny mpianatra zany izany taranja izany, ary izay indrindra no antony ivainianana eto amin'izao vaovao ny mative ankehitriny izao azona mitondra fanazavana misimisy tokoa akoatra izay efa nampitaina ombieny amin'ny endrika azona manao zany. Eto zany dia misy ny fotoana izay anasana ny mpianatra amin'ny sokajy voalaza teo. Ny voalohany amin'ny alarobia fa 17 ny volana aogositra ho avy izao ho an'ny sokajy sientifika CSD zany, manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny Falda Antanimena. Ary ho an'ny sokajy A kosa dia ny ampitsoniny, zany hoe ny alakamisy 10 aogositra, ny andiany voalohany amin'izany dia manomboka amin'ny 2 ora latsaka fahefany, ary ny andiany faharoa dia amin'ny 4 ora latsaka fahefany. Ny antony izarana roa ny fidirana tahaka izany ho an'ny sokajy A dia noho ny fahamaron'ny mpianatra izay mangetaeta anaraka izany fampianarana izany, ary indraindrindra andro tsy fiasana io 10 aogositra io, kanefa amin'ny maha andro manana dikany manokana ihany koa amin'ny sokajim-pinoana sasany eto amintsika dia natao ifampitsinjovana ny hoe natao amin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fanombohan'ny fampianarana. Inona moa zany ny zavatra mety hita mety hitranga amin'ireo fotoana rehetra? Amin'ny maha fampianarana azy dia amin'ny tantara geografia raha mahafantatra ary antony mahatonga ny tenako anao zao fampianarana manokana izao dia noho ny fahitana fa tena manahirana ary mampanohitsarotra ny mpianatra tokoa ny fifehezana ny taranja tantara geografia noho ny fahamaron'ny ny zavatra ianarana izy ireo. Ary zay no antony anampiana azy ireo anao ny famerenana faraparany amin'izao akatoko ny fanadinana baccalauréat zao. Ny anarana iantsona moa izao fampianarana izao dia ny hoe un dernier coup d'œil, na lay indray mijery farany ho amin'ny sokajin-desona rehetra izay heverina fa manampy ny mpianatra ahatongavana amin'izany. Isy laza adina maromaro izay omena ny mpianatra, ary ny tenako amin'ny mampampianatra no hitarika ny fantsiana izany laza adina izany miaraka amin'ny mpianatra, ary zany dia nokendrena mba ahatonga ny mpianatra ho vonina hanana fatoka isatena hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy no anarana ny fampianarana ho an'ireo sokajy telo ireo, ary dia tsy hisy akory ny hoe fampiasana solaitra be amin'izany fa dia arahana amin'ny alalan'ny vidéoprojecteur ny fampianarana amin'ny efitranga lehibe anankiroa na grand écran anankiroa zany amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay, ka dia manasa ny mpianatra rehetra amin'ireo sokajy ireo amin'ireo vaninandro ireo alarobia 17 ny ho an'ny sokajy sientifika amin'ny 20 hatramin'ny 12 amin'ny Falda Antanimena, ary ny alakamisy amin'ny 2 ora latsaka fefany ao amin'ny Falda Antanimena ihany ho an'ny sokajy littéraire. 30 taona eo zay no ataontsika hoe nidiranao tao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Inona fa mety efa manana paikady kely na teknika entina hiatrehana izay fanadinana izay no afaka zarainao ataontsika tsy ambara telo kely ihany koa ny mpianatra? Izay indrindra no anasana ny mpianatra ho tonga amin'izany fotoam-pampianarana amin'ny alarobia sy amin'ny alakamisy zany ao Falda Antanimena ho an'ny sokajy voalaza teo.
ny paikady dia misy amin'ny mampampianatra ny tena marihana fa ny méthodologie zay takina amin'ny laza adina ny famampoasan-kevitra zany na dissertation commentaire de document na fanadiadina tahirikevitra dia iraisana izany fa ny teknika zay entin'ny mpampianatra kosa miatrika ny laza adina ary hitariana ny mpianatra hanampiana azy ireo ho afaka mamerina ampahatonina sy ampahavononana anana ny fahatokisateny etrehana ny laza adina izay kosa dia samy manana ny azy ny mpampianatra tsirairay avy ary raha miseranjatoery dia hitondra zay azo no entina hanampiana ny mpianatra ho amin'izany fanadinana fiatrehana ny fanadinana amin'ny tantara geografia zany ka dia manasanareo mpianatra eto Antananarivo ho tonga amin'izany fotoana izany. Araka ny tetry farany nentin'Andriamatoa Ranjatoery teo moa dia ny fanetanana ny ataontsika hoe mpianatra hiatrika izay fanadinana baccalauréat zay ho avy mavitrika amin'ireo andro ireo dia isaorana fihainany koa ianao Andriamatoa Ranjatoery mitondra izay tsara ho fantatra ho an'ireo mpianatra zay tamin'ity takarivo ity. Makasitraka anao Nzaka Andriamanana ary dia mirary sosady ho anareo mpianatra zay ho tonga amin'izany fotoana izany ary ho an'izay tsy ho tonga moa noho ny antony samihafa dia efa mitsodrano anareo raha miseranjatoery ho tafita soamantsara amin'ny baccalauréat ary songadina milanjam-pahaizana ambony arak'izay irenareo sy arak'izay mety ho tratranareo ary dia ho tafita eo amin'ny fiainanareo ihany koa araka izany.